Maro ireo tanora amin'izao fotoana izao no mirona bebe kokoa amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany manokana. Antony maro no mahatonga izany. Efa misy rahateo ihany koa ny toerana fanofanana ireo tanora hiditra amin'izany sehatra izany. Araka izao tato-baovao entindrotsy rakotindray ny amin'sara Maro Samuel izao. Amin'izao fotoana mahabetsaka ireo tsy anasa izao dia misy ireo afaka manofana ny tanora mikasa ny hanokatra orinasa ho an'ny tenany. Efa misy atao toerana ihany koa izany laboratoara izay afaka mamolavola tanora ho lasa mpandraharaha ary afaka miasa ho an'ny tenany manokana. Ny tanjona dia ny tombony isan'ireo mpandraharaha malagasy. Betsaka tanjona hoe na hoela na hoaingana dia 570 no amin'ireo olona nanaraka laboratoara ireo no lasa ho tonga mpandraharaha. Ioela io no toera pitso afaka ray volana. Le hoaingana azafady pitso na afaka ray volana, le hoela dia le hoe afaka 5 taona ny 7 taona. Nefa nafinaritra tao anatin'ny 7 volana izay dia efa tratra zany hoe 900 sady nanangana orinasa ka tiana avoaka zany ao anatin'ity varavarana sokatra ty hoe io ilay resultat na vokatra azo. Dia asehonay ato ireo listan'izy ireo hoe reto nisy tamin'ny état initial ty zany talohan'le laboratoire dia ty izy tao aorian'le laboratoire lasa gérant propriétaire sisisisisa dia mametraka ihany koa zay karazana entreprise témoin an'izy ireo hoe ty nivokarin'le anankiray ty nivokarin'le anankiray zay no anton'ity porte ouverte ka amin'izay fotoan'izay mba fantatro hoe raha mandalo ato zany le olona teo tonga mpandraharaha eny ataoko teneny koa ny olona tsy anasa dia afaka manangana asa ho an'ny tenany zany izy rehefa avy ato zay no mahafinaritra amin'ilay izy. Maro amin'ireo tanora tokoa ny liana amin'ny fiofanana ahafahany manangana orinasa ho an'ny tenany mba tsy hiankin-doha amin'ny mpampiasa hoy izy ireo. Manokana aloha dia tsara ho an'ny tanora mihitsy miditra ho mpandraharaha satria manosika anazy eo amin'ny sehatry ny asa sy izay ho ataony rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Raha ny tombo manokana aloha dia hoe mba le privilège an'le hoe tsy miasa aman'olona sady manandratra koa ny fahaizanao. Mba hampahafantarana bebe kokoa ny momba ny laboratoara izay manofana tanora ho mpandraharaha dia nisy ny herinandro lasa teo ny varavarana misokatra nentina nampahafantarana fa ny 900 ireo mpianatra niofana tao anatin'izany laboratoara izany ankehitriny dia tonga ho mpandraharaha.